nandeha ny maraina, nandeha ny tontolon'ny maraina, tonga etontsika dia andao hisaotra an'Andriamanitra. Ny amin'ny fahafahana mbola manatanteraka izany, mbola miantso ny anarany, mbola afaky ny siraka ny fanatrehany ary hiaina ny fahatsarany. Asandrato ny tananao dia ataontsika hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izay raha mbola afaka manonona n'izany teny izany, miantso ny anaranao. Ilay anarana Jesosy Kristy Tompo, nomenao voninahitra ambonin'ny anarana rehetra. Ekeny ny any an-danitra any, ekeny ny etỳ tany ary ny any ambanin'ny tany. Andoalian'ny lohalika rehetra, dia ilay anarana feno voninahitra, ilay anarana feno fahefana, feno hery. Izany no mbola ahafahanay mijoro eto ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao. Izay ho ianao hoe avozinao anay isamaraina izany. Ary izany tsy mahalany ritra anay. Mbola ahafahanay ihany koa eto amin'ity toerana ity manambara ny fahatsaranao. Midera, misaotra, manome voninahitra anao. Rehetra izay sy ny tenanay sy ny momba anay manontolo indray, ny tantaninao, na rovanao, ny tahinao, dia mbola velonay. Makasitraka indrindra, misaotra, ianao no mendrika satria ianao no mahatanteraka sy mambola eto anay. Rehetra indray izay mianakavy, ataonay fo iray miara-manaitra fa ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra masimandidy ny amin'ny planinao, ny amin'ny programanao, ary hainay loatra fa planina mapety anay. Izay foana indraindray no manao réaction na misy fiatraikany eo amin'ny mampisy fiatraikany amin'izay planinao. Mety tsy araka ny sainay indraindray, fa ndrehetra izay tompo. Mampifanitsy ny momba anay rehetra ary mbola mamerina ny safidinay hatrany roaro amin'ny fanatrehanao. Izay araka ny tenao ihany koa fahavokisam-pifaliana ary fahafinaretana. Aoka ho tanteraka eto izany, ho amin'ny fifaliana, ho amin'ny fahafinaretana no anompona ianao. No andehananay amin'ny fanatrehanao, ny andrenesanay ny teninao, ny amin'ny fahalalanay ny fahamarinanao, dia eto izay. Vonina tompo ny andre, ary vonina ny ankatoa. Vonina ihany koa manokatra ny momba anay rehetra, mba ho ilay anjaka anao. Ny fisainanay, ny fijerinay, ny fiteninay, ny fiainanay, ny toeponay, dia oka tompo anjakanao aniry sy amokatra feno ato anatinay, aneo ny fahatsaranao, dia oka tsy azo laka sy toerana eto izany amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny voninahitra no ahentika ny tsiraray avy, ny fanahinao masina ameno ny tsiraray avy, ka tsy ny mo avy aminay, mety fihetsepo, mety izay niainanay teo, mety izay fahatsapany nofo, tsy izany tompo no anapaka sy anjaka, fa ny fiasan'ny fanahinao mahery mba ahatsapanay tokoa, sy heveranay ny zava-panahy mihoatra lavitra noho ny amin'izay mety ho fahatsapany nofo sy izay mety fiheveran'ny nofo. Aoka ianao no azo lahaka sy azo toerana eto amin'ity toerana ity androany. Ilay mendrika ny dera sy ny atsa, mendrika ny voninahitra, manam-pahafeno ao anatinay tsiraray avy, manam-pahafeno ao anatinay tsiraray avy, manam-pahafeno ato anatinay tsiraray avy. Mena ianao ny fifantohana feno ho anao izany, hibanjina anao, hijery anao, ary manokatra ny momba anay rehetra ho aminao. Misaotra ny amin'ny fahafahana rehetra tompo, ho anao ny dera, ho anao ny atsa, ho anao ny voninahitra. Ilay efa naneo ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay, ary mbola neo ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay. Satria izany ianao Andriamanitra, izany ianao ilay efa mahita ny farany hatramin'ny voalohany, dia makasitraka anao izay. Dia raha ny mandrakizay minaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampesika eo an' Jesosy. Alléluia. Restika ny salamo fahenina amby roapolo amby zato. Salamo fahenina amby roapolo amby zato. Salamo fahenina amby roapolo amby zato.
Vakitsika manontolo. Eo amin'ny soramandro dia miteny hoe ny fifalian'ny efa nampodian'i Jehova sy ny fifonana ho an'izay mbola babo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fony Jehova napody an'i Ziona avy tamin'ny fahababony dia tahak'izay nanonofy isika. Misy fampodiana amin'ny fahababona androany ary tahaka ny hanonofy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay dia fenoe ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Ho tonga indray fotoana ahafahantsika midera an'Andriamanitra amin'ny fo feno fankasitrahana, amin'ny vava feno fiobiana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehova ho an'ny reny. Ahitany maro fa zava-dehibe tokoa no nataon'i Jehova teo amin'ny fiainanao, mivoaka eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy voatery hoe fitahiana, tsy voatery hoe ara-materialy, fa indrindra ho amin'ny fiovapana, ho amin'ny fiovana anahaka an'i Jesosy amin'ny ara-toetra. Amen. Andininy fahatelo, eny zava-dehibe no nataon'i Jehova ho antsika, ka dia faly isika. Efa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika Jehova, ary mbola nanao zava-dehibe noho ny amin'ny planiny sy noho ny amin'ny fitiavany eo amin'ny fiainantsika Jehova. Dia ho faly isika. Tsy hoe faly amin'ilay zavatra ataony, fa faly satria velon'Andriamanitra, faly satria eo Jehova, faly satria eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy ilay momba antsika mandakarina ambara-pahatonany fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Andininy fahaefatra, tanterao Jehova ny ampidinanay avy any amin'ny fahababona, tahaka ny fiverenan'ny rika any amin'ny tany atsimo, izay mamafy ampitomanina dia hinjinja mpifaliana. Mety sarotra ny amin'ny fahazaran-dratsy ny ala amin'izany. Tianao ampidina amin'ny fahababona izay, ary mino fa fotoana indray ahafahanay manovoery mitraka sitrana ny amin'izay mety vesatra atao anatinay, ary indrindra lalana sy fotoana indray ahafahanay manatona sy manahaka anao bebe koatra, manatona amin'ny fahatanterahana voninahitry ny anaranao, satria ho ianao hoe aokinareo tanteraka tahaka ny fahatanterahana ray. Dia makasitraka anao izay voninahitra dia ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Loantsika amin'izao fotoana izao anakipin'ny masitsika. Mialohan'ny hidirantsika tena hoe ankohaka eo anatrehan'Andriamanitra dia ndaontsika isaintsaina vetivetika fotsiny ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto ny toerana tsara indrindra indray ahafahantsika manantona an'Andriamanitra. Ndaontsika isafidiny tsara araka ny tenen'ny bokin'ny Salamo teo dia hoe zava-dehibe no nataon'Andriamanitra. Ndaontsika isaintsaina ray minitra monja fotsiny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Mety ataoko hoe 3 taona lasa 4 taona lasa fotsiny aza. Ndonga itsika isaintsaina hoe taiza ianao tamin'izany fotoana izany dia taiza ianao izao. Mety resaka ara-pahasalamana zany, mety resaka ara-piankohonana zany, mety resaka arakasa, mety resaka ara-bola, mety resaka zavatra maro samihafa. Jesosy tena mankasitraka anao tokoa zay satria zava-dehibe nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Misy fotoana zay mety hoe mametraka foana hoe ny ho avy, fa raha maka fotoana zay Jesosy mieritreritra ny lasa dia efa be da be ny zavatra nataonao Jesosy. Na dia 2 arivo fotoana lasa fotsiny ara Jesosy dia efa ozy izy ianao hoe vita ny zavatra rehetrarehetra. Efa nafonao ny ainao Jesosy. Efa niasa teo amin'ny fiainanay foana ianao Tompo. Ianao no mitahiry ny ainay manontolo Jesosy. Tsy any tsy hankasitraka Jesosy. Ndaontsika hisaotra an Jesosy amin'izao fotoana izao, ataova mipololotra fisaorana ny vavanao. Isaory fotsiny fa zany sitrapon'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao zay, mankasitraka anao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra ny amin'ny fiainam-piankohonanay, misaotra ny amin'ny fiainam-piamponay Jesosy. Ny amin'ny zavatra mety mbola tsy tanteraka, ny amin'ireo zavatra be da be efa tanteraka Tompo. Isaorana ny anaranao zany fa Andriamanitra marina ianao, mety ny fitantananao Jesosy, ary matoky ianao Jesosy, ary tsy mandao anay zany ianao Tompo. Ndao zay dia isaotra anao amfonay manontolo Jesosy, ny atỳ anatin'ny lalina aty Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy. Ndao tsika tena alleluia ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ndao tsika tiaka ho an'i Jesosy. Sy hoe razy ny fifalianao. Isaotra Jesosy.
na